Ny jobily, ny jobily izany teny efa ren'ny sofinao zany efa misy aza fahazatrany zany, izany no dinika ifanaovantsika amin'izao anio izao. Manasanao ahatra hatramin'ny farany. Mpifaliana indray no iaonana amin'izao maraina izao rehefa samy niatriky ny alina iny isika, ka dia miarahaba antsika rehetrarehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompontsika no ifampitafana, mitsikitsikiana, mirary soanao, ny fiadanan'ny tompo aneo aminao sy ny ankohonanao. Hivavaka ary isika ankehitriny. Andriamanitra, indreto indray izahay, miantoraka eo aminao. Ianao ilay tompon'ny finoanay, ianao ilay mpanjakanay. Misaotra ny amin'ny fahasalamana izay mbola omenao anay. Ary matoky izahay fa mbola omenao anay ny tanjaka sy ny hery hipetrehana ny fiainana rehetra. Ankehitriny raha handinika ny teninao izahay, dia mangataka famelan-keloka ary mangataka fanena masina mba hampianatra anay izany teny izany. Anaran'i Jesosy. Amen. Toy ny mahazatra hatrany hatrany dia mpiara-midinika dia ny andinina tao tadina no atao hanompoantsika izao fiarahana izao. Zakaria 9:8 ka ny andininy 12. Miverena ao amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fanantenana. Anio no ambarako hoe anonotra avo roa iny ho anao aho. Tain'Andriamanitra ny izany teny izany mba hitondra soa ho antsika tsirairay avy. No hevitra androany dia ny hoe ny jobily. Fa inona moa ty jobily ity? Ny jobily dia Andriamanitra mihitsy no nametraka an'izany, lalàna napetraka teo amin'ny zanak'Israely izany. Fantatsika tsara fa nanandanja ho an'ny fisian'ny Israely amin'ny mahavoaka an'Andriamanitra azy ireo ny tany. Ka tsy hoe nozarainy indray mandeha ho an'ny olombitsy ihany ny tany, fa tsy maintsy nozaraina isam-pirenena, isam-poko, isam-pianakaviana, mba tsy hahatonga azy ho fananana mpitarika vitsivitsy ihany. Zany ny fomba an'Andriamanitra. Ny fomba an'Andriamanitra zany dia ny mahita vin'ny olona rehetra. Zany ny fomba an'Andriamanitra. Andriamanitra manko tsy Andriamanitra tsy mpamanavakavaka, fa tian'Andriamanitra hitovy ny rehetra. Mandraka amin'izao fotoana izao mantsy mifanohitra amin'izany tsy atao zava-misy fa ny mpitarika dia mitady amihana ny tombontsoa rehetra ao am-pelantanany ka nitarihana zara fambamanana mahantra azy. Fa tsy izany an'Andriamanitra. Nozaraina isam-pirenena, isam-poko, isam-pianakaviana izany tany izany. Ao amin'ny Levitikos 15:20 dia ahitantsika lalànany amin'ny taona sabata sy ny jobily. Momba amin'ny tany ihany moa ty resaka fanaovantsika ity. Fantatsika tsara fa tany Egypta dia namoy mandrakariva ny tany navoaka an'Andriamanitra ary tonga mpanompo ny Farao. Tsy tahaka izany kosa nefa ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny Israelita satria tiany izy ireo hanana ny zony sy ny tombontsoa. Raha ny marina zany, araka ny drafitr'Andriamanitra, dia tena samy manana ny tany avy, ny tsirairay avy teo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. So no voalaza ary ao amin'ny Levitikos 15:20 ka ny andininy 1 sy ny manaraka. Hoy izy hoe, ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy teo tendrombohitra Sinaika nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe raha tonga any amin'ny tany izay omeko anareo ianareo, aoka hisy fitsarana ho an'ny tany, dia sabata ho an'i Jehovah. Entaona no hamafazanao ny taninao, ary entaona no hanamboaranao ny sahanao sy hanangonanao ny vokatra. Fa ny taona fafito kosa ho tena fitsarana ho an'ny tany, dia sabata ho an'i Jehovah. Aza mamafy amin'ny taninao ianao, ary aza manamboatra ny sahanao. Aza mijinja izay maniry ho azy avy amin'ny voa mihitsy amin'ny fararano lasa, ary aza mioty ny voaloboka avy tamin'izany, tamin'izay tsy amboarinao, fa aoka ho taona fitsarana ho an'ny tany izany. Misy fandaminana napetrak'Andriamanitra sabata tany. Fantatsika tsara fa misy sabata napetrak'Andriamanitra isan-kerinandro. Ilay mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy isan-kerinandro.
dia sain'Andriamanitra matsiaro amin'ny mampamorona azy isika. Fa eto indray Andriamanitra iray manao fandamina isaky ny 7 taona dia tokony hitsahatra ny fikarakarana ny tany, sabata tany, sabata ho an'i Jehovah izany. Inona ny antony nanaovana an'izany? Jerevantsika ihany koa nefa ny voalaza amin'ny 9 ary manasa sabata 7 ho anao, dia 7 taona impito ka ny anisaonao ny andro ireo sabata taona 7 ireo dia 770 taona. Dia mitsofa ny zomara avy eo amin'ny andro 10 amin'ny volana 7 dia amin'ny andro fanavotana no hitsofanareo anjomara eran-tanareo, ary hamasino ny taona 500 ka miantsofo fahafahana amin'ny tany ho amin'ny mponina rehetra ho amin'ny jobily ho anareo izany. Eto indray dia 7 taona impito, 770 taona, ka amin'ny fotoana 500 dia lazain'i Jehovah hoe jobily ho anareo izany, sabata tany sy jobily. Inona no tanjon'izany? Inona ny kendren'Andriamanitra tamin'ny fanatanterahana ireo sabata tany sy jobily ireo? Ny jobily zany dia 50 taona, fankalazana 50 taona mifanisy. Ny tanjon'Andriamanitra dia izao hoe ny jobily na ny sabata tany dia taona fanafahana teo amin'ny jiosy. Ary faharoa, ho vavolombelona fa Jehovah no tompony izao rehetra izao. Izy no mandamina ny zavatra rehetra. Ary ny ao ambadika ny manaraka andrika izay koa tanjon'Andriamanitra dia izao, mba hitoviny ny tsirairay avy, mba hienan'ny fahasamihafana eo amin'ny olona tsirairay avy, ka tsy dia hita hoe misy ny mahantra loatra ary misy ny manan-karena loatra. Zany no tanjon'Andriamanitra tamin'ity momba ny amin'ny sabata tany sy ny taony jobily ity. Ahitantsika ny taratra ny toetran'Andriamanitra sy ny sotoaviny ny fandaminana napetrak'Andriamanitra amin'ny fizarana ny tany. Amin'ny maharentsika an'Andriamanitra ny an-danitra azy dia iriny raha halala tanana ny amin'ireo mahantra no izy ny zanany. Fantatsika tsara mantsy fa nisy ireo izay sahirana dia nivarotra ny taniny, dia rehefa tonga ny taona jobily dia azo ataony mamerana izy ireny, averina indray, avotana. Zay ilay amin'ny voalaza ny Exodosy 20:20, nananadidi nanavotra izany izy ireo. Eny fa nadata hoe mbola tsy tonga izany taona jobily dia averina indray any amin'ilay tompon'ilay izy. Mba tonga n'izy io samy mba manana ny fitsipika mikasika ny fananantany dia nanome tombontsoa ny Israelita tsirairay mba ho afaka mitoejavatra mampahory azy ireo, mba ahafahan'izy ireo manao fiainganana vaovao indray eo amin'ny fiainana. Raha toa izany ka nanana fahasarana izy ireo nandritran'izay fotoana izay dia mitapitra ny taona jobily dia avotana ilay tany dia miainga fiainana vaovao indray izy ireo toy ny olona rehetra. Tsy hoe mahandratra amin'ny farana zany izy ireo, fa afaka manao fiaingana vaovao indray. Izany no fandaminan'Andriamanitra, izany no fikasan'Andriamanitra ho amin'ny zanany tsirairay avy. Tian'Andriamanitra mba samy goka ny tombotsoa avy amin'ilay fanomezana omeny izao sy ianao. Indrisy nefa fananao tsirambina izany fandaminana napetrak'Andriamanitra izany Israelita, ka tanteraka ireo fampitandremana momba ny fandroana azy ireo hiala amin'ny tany taonjato vitsivitsy taty aoriana. Ho anao, aza atao tsirambina ny tombotsoa omen'Andriamanitra anao handova ny tany Kanana. Raha manao tsirambina ny amin'izany isika dia ho veritsika izany tombotsoa izany. Tian'Andriamanitra mantsy mba hitovy avokoa isika rehetra, samy handova ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Ka ny tanjon'Andriamanitra zany ny amin'ilay hoe taona sabata sy jobily dia ny voalohany taom-panafahana eo amin'ny jiosy isaky ny 50 taona izany, ho vavolombelona fa izy ny tompon'izao rehetra izao, ary ho fampitoviana ny tsirairay avy. Tsy misy fahasamihafana satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka na iza izy na iza. Tompony hitahy antsika rehetrarehetra ka mba hanana fifaliana fa mitovy izao sy ianao, ninonninona mitoerana misy antsika. Tian'Andriamanitra nitoviantsika satria zanany izy hivavaka resika ankehitriny.
Andriamanitra raina io. Sotranao izay noho ny fandaminana apitraka ho isan'andro an'andro eo amin'ny fiainanay, ka ahatonga anay ho mendrika ny mahampandova ilay tiany fikasana. Ampio izahay Andriamanitra anaraka ireny fandaminana rehetrarehetra ireny, satria ho raisina tombontsoa sy fitahiana mantsy izany fanomezana izany. Dia mitahi ireto mpiara-mitinika amiko reto, mitahi anay tsirairay avy. Fa afaka tonoina sainga tany amin'anaran'i Jesosy. Amen.